mitohy hatrany miady amin'ny Valala. Nataony 3 Mey 2024 tao amin'ny Carleton Nanosy ny fivoriana anaovana ireo tombanezaka entina hiadina amin'ny Valala, izay natrehiny Andriamatoa Ratsoiaritaona Suzelin, ministry ny fambolena sy ny fiompiana, sy Andriamatoa Mbolitraly Boliko, mpisolon-tena maharitry ny FAO eto Madagasikara, ao Comores, Maurice ary ao Seychelles. Teo ihany koa Dr Italy, tare jeneraly ny fitoerana famongorana ny Valala eto Madagasikara. No, zava-dehibe zany ny fahavitan'ity tombanezaka ty mba ahafahana mijery hoe inona zany ny zavatra mety tokony atao. Satria raha ny vokatry ny présentation teo zany dia hitantsika fa manomboka manimba zavatra zany ny Valala ny faritra atsimo nosy iny ka noho zany misy asa maika tokony atao faran'izay aingana. Fa faharoa koa dia efa mieritreritra zany tsika hoe inona ny zavatra ho atao mba ahafahana ametrahana paikady maharitra mba tsy hiverimerena n'ity resaka ady amin'ny Andimbalala ity, ka ahafahan'ny fitondram-panjakana malagasy zany mba hitondra an'ireo tantsoroka rehetrarehetra ho an'ireo mpamokatra mba ahafahan'zareo mamokatra ampitoniana tsy hisian'ny Andimbalala hiverimerina intsony eto tany sy ny firenena. Ity ezaka famongorana ny Valala ity dia fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny IFDM, ny FAO ary ny dedikasan'ny onjo izay efa tsy mibankira sapiren'ny vola, ary anasan'ny ministera ireo mpiray-ombin'antoka hafa ihany koa. La FAO, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, l'unité de gestion du projet MUSE, la Banque mondiale et tous les autres partenaires travaillent ensemble. Et maintenant, nous savons, suite aux prospections qui ont eu lieu la semaine dernière, et jusqu'à cette semaine d'ailleurs, qu'il y a une situation de forte recrudescence qui est la phase immédiatement avant l'invasion. Nous n'allons pas laisser cela arriver. Nous allons travailler la main dans la main en partenariat, comme d'habitude, pour faire en sorte que nous puissions juguler cette situation de recrudescence et travailler pour revenir à ce que l'on appelle la rémission acridienne. Nous allons revoir dans l'immédiat le plan quadriennal qui avait été préparé pour l'adapter justement à ce que l'équipe technique a trouvé sur le terrain. Et nous n'épargnerons aucun effort, nous ne ménagerons, aucun effort pour que nous puissions à la fois protéger les producteurs, les animaux et protéger les cultures, la sécurité alimentaire des citoyens malagasy dans les zones qui risquent d'être infestées.